Miray trano amin'ny maty. Andihany faharoa nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Alalaina Patrisia. Ho velo amin'ny olo-mihaja ny Irina Lanto ary Anjariliva miaraka amin'ny mihaja sy Tahina Nantianaina. Tovra zanana mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanatotosa. Ny eo anilanao no tiako etrehana no aviko izay mety tony fiainako raha sitraka ao tianao ary miangaly. Raha tokoa menatra be afaka tsy mamaly izao nge raha menatra ianao izay tia tokoa no mahandry. Izay ary ny valiny tao amin'ilay nieritreretanao miangaly fary be aleo kosa ampiana fa tsy ampy ahy noroka indray mitsidika kely teo iny ao ay ianao koa fa miangaly vonina zany miangaly niatrika ny sedram-piainana iaraka amiko raha tokoa se ferahana vao mety tomboko izao ve dia efa sedra ndresahanao. Marina kosa nge zany tsy ho zava-mora foana natrehana ny fiainana fa zava-tsarotra ihany koa eny sarotra ve moa izy ohatran'ireny niainako tao amin'ndry monsieur Yance ireny fa mbola ty miaiky ianao koa aloha fa tokony meko anao ry miangaly ho eo foana ho anao na hoinona sedra ho lalovantsika. Efa vonina tsara ve ny havako andrafozana? Ie anomana ny entana tokony hoentintsika mihitsy azy za io zao fa hono alesa lavitra be ve ho azy zany any ambanivohitrareo zany mba misy io manany tongotra sy ny saiko mantsy. Somary lavidavitra tokoa aloha mandeha lalatany ora vitsivitsy rehefa afaka ny arabe aveo miampita tongotra dia tongotra zany sahabo ora ray sasany eo reraka sahady aho zany ianao kosa aza manao an'izany tsy tada sineny aho zao efa sasa miandra antsika ery sady tokantrano tsy arahana tsodrano zany koa nge tsy zarizary za nge tsy mandahany zany ao ary fa tsy kivokivy zay mila mitondra voandalana ho azy ireo koa nsika aza doninao mijery an'izay eny efa misy zavatra tao an-tsaiko ihany fa tsy adiniko iny ka za marina nge sady manahy ihany zay indray inona zao no tokony hampanahinao ka koa iza no mahalala raha tsy ho tian'ireo ray aman-dreninao mety ohatra hoe tsy mifanaraka amin'izay tao an-tsainy na tsy haiko aza mba kely raha manahirana toy io moa olona tsy ho mpiainy izay tsy misy tokony ahinao ka efa fantatra ry zareo tsara zany hoe hitondra anahy ianao ohatray ka efa angatatsodrano amin'izy ireo moa ny direksion antsika aniko anko sao dia hoe efa misy vady vao homandry zareo anao any ianao mba matotra tsy haiko hoe za ve ny ka tahotra sa maninona ohatra ny misy zavatra mandindona azy zany amin'ity diana ity ohatra ny tsy dia mazoto tsy haiko zany rato anefa ity tena hoe tsy andriny izay andehananay eny ho any an-tanindrazany kosa ve mo za no adala raha leo alamina an'izay ilay entana fa ohatra ny lozako mandefa finany eto fotsiny tsy haiko hoe za ve ny efa katahotra sa ahoana ohatra ny mahatsapa-tandindon'olona manaraka anay izany foana sady ohatra ny hoe olona maromaro mihitsy
nefa rehefa merika dia tsy misy ninninna. Ala mikitroka ny tazana na ny ankaviana ny ankavanana. Rato anefa ty to tsy taitra akory. Mamindra milamina ery ty izy. Fa anefa ty ila hotorany tahotra. Eny e, tanànany moa aty ka inona tsony ny atahorany io. Amin'io tsy misy na dia tamingan'olona ray aza mifanena taminay nefa izy milaza fa izy itseny izay. Aizaho koa nefa azy eo. Ary tena lasamborona be ny avaka izany e. Mingaly, inona ho any mahavariana be anao eo? Manontany tena fotsiny aho hoe aiza ihany ary ty ambadika kelinao ty. Efa ambadika kely ao tsisy farany nefa tsy hita ihany ve izy eoko. Tena lavitra gamba marina moa. Efa kaika kia. Miakatra amin'ny vohatra kely sisika dia ao. Ianao izany foana. Efa miandry ao ny mpitseny. Sura ianao fa tsy diso lalantsika aloha. Tena ala miteza be manko izay nivakivakiantsika izay. Izany raha mba handrenesana feon'olona na dia ray aza. Ay venao ty ray nitetaka be tahaka izao. Nefa mba mizesta be ireo tsy tira tsy filma horery. Ay kay resaka fotsiny ianao. Ianao ve raha mbola manany any. Rado mbola lavitra veo Efa indimy amby efapolo izay angamba ianao nanontany an'izany. Indimy manontany sisy ianao dia tongotsika. Antray, sao dia mba tsy rarana. Efa reo amban'ireo re mpitsenantsika. Inona ary ty? Angamo ireo mpitsen'ireo afaka hibaby sa hitrotro anahy? Dia izao indray koa dia hoe mbola misy dia tongotra be indray mandrantsika vao toina tongotsika. Mbola misy eo amin'ny adiny ray eo e. Ka tena empaka ka. Sonda hiverina rado ka. Hiverina ianao dia hiverina makivaky an'ireny lalana ireny indray. Teraka be Zany ve tsy vao mainka raha tetavina. Tsy ho raha-pitso ianao vao tonga any amin'ny vilona. Mba marina machine ary ty. Nefa zao rehefa avy aty dia mbola atao baty moa ianao. Atao baty miahoana indray zao izany. Ho atao sedra rea. Io sedra io ny hamaritra hoe vinanto mendrika fe ianao sa anao akory. Ka sedra inona indray koa ary izao izany e. Toto vary telokony. Raha mahafotsy an'ireo anatin'ny tapakandro indria dia asotrano be sy arembe. Inona tsara? Ko raha tsy tezitrako. Zanakam-panjaka nga hono ny hovadiako ka mila fetsiketsihana be ohatran'izany. Aza mahita lasaina akory. Hoy, efa reny mpitsenantsika. Aleoko pahako amin'izay zareo anatona. Tonga sonareo rakizy. Lavitra be ny aty aminay ry Mengaly e. Tena lavitra aloha e. Sarotra ny mandainga. Fa neny anga ahoana? Fa ahoana? Efa saika hiverin-dalana mihitsy aza izy. Sinona gato. Mifarihitra sahala amin'inona ery izy. Zany. Lasa mifatezaka be ny aty amintsika. Taiza koa izany no teny an'izany. Maty neny zany volony io foana. Tsongontsongon'olo tiana re zany. Na marary azy efina. Dia aleo ampiana kely mihitsy fa manala baraka. Maty mama. Hoay, rato avy vetivety koa ny ianao e. Indrampo kely ray minitra fotsiny vatindry ho asy andavarangana kely vetivety zay. Vetivety fotsiny. Eny ary. Ahoana izay ry neny? Ono efa nambaranao tamin'ny Mengaly ve ny fombafombantsika sy ny tena antondianareo aty? Resaka tokoa aloha izay. Dia ahoana? Fa tsy niditra tamin'ny Tsipriany be. Efa haininy ihany tsinona no mety ho fandraisany azoko. Ozy fotsiny aho hoe hamonjy famadihan-drazana aho dia angatatsotra ny razana. Dia ahoana tsy be fanontaniana be ve izy? Somary gaga kely ihany aloha izy hoe nahoana no hoe famadihana nefa volana jona no naovana azy. Dia niteneniko fotsiny izy hoe volana jona ho ano ny fiakaran'ny vokatra. Ka amin'iny manambola sy tahiry kokoa ny olona aty an-tanàna. Atahorako hanondrana tia manko io raha io bikabikany io
jereo ange ty poziny fa ohatran'ireny olona mailomailo lava izany ireny nitapohany alaviran-dalana fotsiny re izy a dia izay nga aleo fa resahako milamina izy izay mihitsy sady normala koa izy raha toy izao satria voaviny sidratranga saika namoizany ny ainy tranga saika namoizany aina inona rato a ny fanandrana tamin'ny vampira mpitroka rà re ia zabe vazivazy eo koa re rato a tena marina nge izany tandremy fotsiny ho a mba tsy hanondrana eo io a dia efa miteny anao azy efa hainao tsara tsinona ny ray be sy reny be anao fa sarotiny dia sarotiny indrindra fa amin'ny fomban-drazantsika eno a sady andao amin'izay tsika rine niditra amin'izay ka sao asaro-pisaina ilay zanak'olona io ndao ary tsy efa mitsahatra daholo ve tsika misaotra betsaka fa tena voko be mihitsy anymasaka retsy tsy fisaotra inona ary ty raha efa nahazo toanaina ary dia andao amin'izay tsika iarabany dadabe Ratsimbe so koa mantsy mangatsiaka ny sakafony ay ve tsy ny sakafo izy nefa nge ny zoky olona hono ny tokony tolorana sakafo mialoha tiako le toetsaindriko kanefa manana ny ora fisakafony efa mahazatra azy dadabe ay mo iarabany dadabe tsika dia miangavy ianao mba ho tony tsara tandremy sao taitaitra be eo fa tsy tia tabatabatsy iny dadabe ay ka mo tokony isy ataitaitra ao ka tsy azo kokoa izany aza donona ny ranony dadabe rado a dia le vatotra koanareo koa tonga dia hoento inao moa izany mba mitondra n'le akory miangaly a ay andrasoary alaiko 2 minitra kizokizo sady avokoa izany raha trano a misy riana efatra be izao sady le tohatra amin'io tena miolakolaka fa hafa be izany ohatran'ireny rovo ireny ty izy misy efitra maromaro isaky ny rihana raha ety ambony indrindra ianao dia mahatazana tsara ny manodidina rehetra sa zao tokoa le hoe raha aman-dreny lolohavina tapony loha dia tamin'ny fomba ahoana ary izany ny karan'izany lehilahy lehibe izany amin'iny tohatra lafa be iny eny mety babena ohatra ny ora matoa be vadiny io ihany angamba ary fofonina ary izany mahery be izany tena tsy azoko ny haiko saingo manaraka ambokony fotsiny a dia kosa fa nijanona ka misy hevitra mikatony eo anoloana io varavaran-kazo vita sikotra tsara tarehy dia ao izany ny hevitry dadabe odry dada afaka mandroso ve izay tre toa tsy nisy namaly akory nefa nisokatra avy any anatin'ilay varavarana dia mandroso ny izany hoay toa hevitra maizimaizina be akory dadilahy nanao hoana ianao nanoto salamalama izay tomony rato teo amin'ny sandroko a izany hoe mila miraba koa izany iza nefa le arabaiko atao anaty aizina be ato salama tompoko ireo tonga ireo izy roa kely rado zavikelinao sy miangaly fofombadiny tonga eto izy roa angatatsotrano aminao sy ireo razambe nitondra fanomaizana ho anao koa izy roa kely kely tokoa fa ny foman'olotra ireny no ameno azy ka ho tolorako anisa izany izy ty ato ane ka maizimbe tsy fakahitany inona ary tia manondrany ity mandroso ianao dia apetrao eo amin'ny fanila amin'ny fandrina io le vatotra koa sady anatitra ny sakafony dadabe kosa io napetraka eo anilanao io miaraka amin'ny rano vola raha beza tokoa ngery dada ka nampitondra teny fa tsy afaka hony
mamerina ny fialan-tsiny ondry zareo fa tsy afaka ny andefa na dia solotena aza. Manao tsy salamalama hony raha zery dia tsy afa manoatra izy. Ary raha zanako tokoa ve hoa efa voalazanareo e? Tena akaiky be an-dadabe koa mantsy izy ireny na dia tsy isan'ny fianakaviana aza. Efa voateny avokoa ny olon-drehetra hatramin'ny any ambany andrefana azy efa tapitra voatetiko. Aza manahy dada, kotrika be io fetintsika io e. Mba iza loatra reny hoe resahany reto olona reto hoe tsy misy mamaly akory zareo nefa dia maharesaka ery. Ka sao dia mba afaka tanila kely ho any lamba mbaravarakely reneny fa tena tsy misy ninninina tazako ange e. Ay, variana ny resaka teto tokoa ako. Natory maraina mantsy dadabe anareo fa tsy dia salamy. Ndraso hanokafako kely. Aza sokafana be fotsiny so mangatsiaka eo dadalahy. Andrekaka eo. Masoko ve ny mandrorosa razana efa maina mitsitra eo ambony fandriana io. Tsy ireo tia maso ny fa efa lalina be. Ny odiny makina, ny taolany mitrakitraky. Dia io zany ny resahanareo teo. Andriamanitro, tena hoe mitahiry faty amatrano. Rado, ampangino kely ny olo tianao azafady a. Mingaly a, inona ary tia manondrana be ty? Tsy efa niteny taminao moa za tsy ho taitaitra na hikoropaka. Olona matory io manoloana anao io fa tsy razana zany. Jereo ange raha tsy lasatra maso hatramin'ny niberasana tasy vadiny tamin'ilay teninao teo hoe. Andeha hivoaka ato ka? Tsy tantoko. Razana efa maina be io ka olona matory ahoana akory Rado a. Ento mivoaka malaky io. Efa manomboka sorena mantsy dadabe raha tsimba ka sao dia hiarany atezerany mialohan'ny fotoana eo. Tsy azoko e. Olona maty ve mbola ho sorena ahoana ihany azy? Mangina aloha e. Andao fotsiny tsika hivoaka dia zay. Miditra any an-trano razana no mitsena. Mivoaka aty an-tokotany indray vao maso mivandravandra be no miandry. Tena ratsy fijery daholo ny olona rehetra. Tena tsy ho tamana ty sahady aka. Azafady, ndry moa ilay fofombadiny Rado. Ela fa mba nisy olona niresaka sy nanatona. Efa saika lany masony reto olona reto ary ohatry ny vehivavy avy any andrenivohitra angera ny pozipoziny izany. Ie, Mingaly no anarako. Zaka iny Saintia, vadiny zaka Zokinamatoan'ny Rado. Faly mahafantatra. Mpiravavy am-panambadiana zany sika. Ie, tonga solondry misaotra. Dia nanahoana ny avy zanana? So dia mazoto olondry dia ndao hiaraka tsakarano sika roa vavy sady mba miresadresaka kely. Ndao ary sady tsy te hijanona ela tokoa. Aty amiko daholo kosa ve akiny masondry zareo. Efa voaisandry zareo hatramin'ny tandry aty amin'ny tarehako mihitsy aza angamba. Andao ary tia misy indray metindry. Misaotra retsy Rado lazao ara mbola misy zavatra fa tokony ho fantatro ve nefa tsy nambaranao tamiko. Tre manko ianao mbola niresaka tamin'ny olona foana dia tsy afaka nanontany anao mihitsy Tsy tiako koa ilay hitezeran'ny mamanao amin'ny zavatra tsy nampiomanina akory. Eny miala tsiny tokoa aloha Mingaly. Tena diso tsy nilaza taminao melo. Nefa tokony comprendre ihany ianao satria tamin'ny fomba ahoana no anazavakanao an'ireny. Hoe miresaka amin'ny fatinareo? Sa hoe miraitranao amin'ny maty? Dia mba mitenena moramora moa e. Ka hazavao aloha Rado. Fa hazavaiko tsara ary. Hitanao, aty aminay raha mbola tia ambohatra ilay olona dia tsy mbola sokajiana hoe maty fa marary na koa hoe matory. Rehefa voalevina tanteraka izy zay vao antsonina sy raisina hoe maty.
ary amin'izay fotoan'izay vao mahazo mitomany ny olona ka ny tsy azoko angery rado hoe inona zany ny tsy andevenanareo azy fa hitehirizinareo fotsiny ao ka rehefa hoe aza miteny mafo a tsy azoko mihitsiny e ho alevina izy fa mbola manangona volana tanterahana izany fotsiny fianakaviana aty aminay manko rehefa maty ny olona iray dia mila aminona omby sy akoho amam-borona fady tena fady kosa ny henan-kisoa asaina daholo mantsy mimponina ray vohatra sy ny manodidina mba fombinina re zany dia efa hafiriana zany izy io ny tao ka dia tsy olova ve na maniry olitra marikototra marina na ny milazan'izany fotsiny azy efa misy fomba fitehirizana azy re asorona ny taova mety anafaingana ny fahasimbanin-drazana dia tehirizina ny hoany izy io fa tsy ariana avy eo atsindrona ranon-javatra toy ireny formol reny amin'izay maina tanteraka ilay razana andriamanitro mampiorokoditra dia inona koa ny ankoatran'izay inona koa ny tokony homanako ankoatra ny miresaka amin'ny razana dia ho tantaraiko amin'ny miangaly tokoa va re jery ity izy raha tsy efa miandro fatratra sy olona saiko dia efa mampitandrina anao ary rado ody ara mbola hanafenanao zavatra ohatran'ireny milamina rehefa azafaiko anao ny momba ilay famadihana raha-pitso e tsy toy ny famadihana efa renao sy fahitanao ohatr'izay mantsy ny anay fa isinona indray rehefa vanim-potoana fiakaram-bokatra tahaka izao izany hoe volana jona dia manao lanonana be izay mitovy amin'ny famadihana ay moa ilay izy saingy misy mampiavaka kely azy fotsiny hazavao tsara aloha ry rado ka dia tonga dia teny anao amin'ny antsipiriany mihitsy fa tsy efako ilay tapitapoana ary mandritra ny 3 andro eo dia avoaka ao ampasana avokoa ny razam-bianay rehetra ary diovina izany hoe kosehana moramora amin'ny lamba ary ampiakanjona izay fitafy tena tiany fo ny fahavelony ampiresana ihany koa dia ampanaovana izay zavatra nafinaritra fo ny fahavelony maninona tsara hoe rado ohatra hoe olona mpifoka sigara ilay olona dia ampifohana sigara rehefa tonga io lanonana io dia raha tia misotro toaka izy dia atao tahaka izay koa tena hoe ampisotroana toaka ihany koa ve izany dia maninona zao izany tsy nazavainao tamiko hatrany am-piandohana famadihan'izao foana ny lazainao fa hoatrehantsika aty ka ninao efa tsy haiko tsony mihitsy hoe mampirefaty sa inona ny ilazana azy inona ary ty tsy azoko tsony aza manao fomba fiteny tahaka izany ianao fa isy are eo ataonao moa fa raha nambarako anao hatrany am-piandohany izany dia nanakaiaka ty ianao mety tsy nanaiky ny ampakariko vady akory angamba nefa ngeka ireo razam-bianay ireo ny angatahantsika tsodrano mifanambaditsika zava-dehibe ho an'nytokantranontsika voahory ny tsodrano io ay kosa ekena mba tsy hifandirana efa tiako moa zaka afaka no hoaiza-tsony na ny lalana miverina aza mideza toy ny mandingana vohitra 12 fa mba miangavy anao ary miangaly mba meteza eo amin'ny toerako azoko tsara hoe tsy fahitanao ilay saingy tsy misy tokony ahinany aty manaraka an'izay ataon'ny olona fotsiny dia milamina ianao izao raha mpitso tokony mba manantona ny eny dia mba mialatsiny aminy tsy mety aminay aty manko ny manonona olona hoe maty ilay olona raha tsy voalevina izy raisin'ny olona toy ny fanimbazimbany izany eny ary mba tsy hampitatra be an'ilay resaka dia tsy maninona andefitra satria zanaka tiako kosa nefa ianao amin'ny manaraka ny mba hampiomana ihany amin'izay tranga tsy mahazatra ohatran'izao mba tsy hanaovanovako foana sy tsy hitsaran'ny havanao ao tsy mahalala fomba efa hoe mialatsiny ho aleoko taperina amin'izay izany resaka izany ka manjary miteraka ady dia makamo ao vieta tratrako dia matory amin'izay izany mivadika izany tompo tsy mino hoe any amin'ny farany ambony amin'ity trano atoriana ity no misy razana mipetraka marina mafy raha tsy lombolombo ny matory any am-pasana ino antoromaso azo ato tsy andehandeha ranotrano ato ve ny angatry le dadabe razana efa maina iny tsy teritreritra marina aleo asiana vavaka aloha vao matory ka ifonako rery neny
tena tsy nanazava-melo tamiko mantsy rado e. Omaly izy zao vao nanazava ny fomba rehetra ty. Say koa vao nahalala ny tokony sy tsy tokony atao rehetra. Miondrika mpanajana eto anatrehanao sy neniberazana tasy a. Tsara zany rehefa nazavainy anao daholo ny fomba rehetra. Tsy misy tsinonao zany anaka. Ianao aza tsy nahalalako. Ka zany koa nge hony fa natahotra koa n'izy hoe sao dia tsy anaiky no ampiakariny ara tonga dia nambarany hamelo le izy e. Nga koa misy an'izany retsy a. Rehefa mifankatia dia mila mifanara-tsaina tsara. Ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano noho izany a, ianao dia manaraka an'izay fomba n'izay ho vadinao. Na mety hoe misy tsy mifanaraka loatra amin'ny sainao azy. Tsy efa hifanao voady ny ara-dia mandrakizay moa nareo. Eny ray tompoko. Zay indrindra. Inona ny anarahana azy aty amidezaka aty raha tsy noho ny fitiavana? Ampanjakao ny herin'ny fitiavany. Zava-dehibe ho anareo ange no alehanareo aty e. Iankina no avy ny tokantranonareo ray manontolo. Misaotra betsaka ary neny tsy misorona. Mafy amiko aloha tia mifopony ity kanefa dia tsy maintsy natao mba hampilamina ny fiarahamonina izy tsy haharatsy fihavanany. Fa le firesany koa aloha dia ohatran'ireny maniry ahakolaka izany hoe ekeo ny fomba taninay. Raha azoko tsara izany dia tsy mananjoan-dahan'izay rehetra hitranga ity mihitsy a. Eny e, tiako rato dia izay ihany aloha no tokony atao andoha. Inona daholo tokoa re izany no miandry ahatiry lanitro. Neny ravelo koa moa mba efako ihany fa tineny be razana tasy ity no hitako manao fijery misopirana azany foana. Amin'io tsy miteny tsy mivolana fa monjomonjo fotsiny. So efa mbarazana mipetra-potsiny koa ary izy io. Kivy sahady anefa mbola misy herinandro be izao. Aleo aloha anaka akasalovana. Iaraka iarahaban'ireo razambe atsika mianaka. Andraso vetivety dia miaraka tsika. Rado manko inoko marimarina fa efa mivoaka maraina. Vao mangiran-dratsy mihitsy izy dia lasa. Mengaly a, atreo no azonao andehanana amin'ny kapa farany a? Zany? Ie, tany masina manko tia hitsahantsika ity. Dia rehefa miarahaba-azy ireo tsika dia mila miondrika mpanajana tsara ianao a. Eny rineny a. Inona re reto manoloana anay reto e? Mahatsiravina ny mitsiran'reto razana be dia be reto. Feno razana mitsorijoro ilay tokotany be. Amin'io zareo tsy mijanona mamoaka hafa. Tsy ireo ty le rato atalabe ty. Tsy taitra akory mamoaka sy mampitsoro an'ilay razana. Ao ny mampiakanjo, ao ny mihogo ny volony, mampisotro toaka sy ny sisa. Manofy ary avesa planeta inona rety misy aty e. Ireo razana amin'io efa maina sy boboka daholo. Marina raha tsy voakitihan'ireo dia mibo. Ny sasany zara raha efa misy volo nefa dia iogoina ohatran'ireny volo tsara bakoly ireny. Fa ny mahagaga nefa dia mijoro tsara daholo reto izy. Akory lahaly, indro entiko eto anatrehanareo ny vinanto vaviko vaovao e. Mengaly no anarany, fofombadin'ny rado ilay faralahako e. Tsara tarehy e. Manao ahoana tompoko? Mitaninandro ve rakoto mandimby o. Tsara ihany ve nareo e. Io akiry Mengaly ny rahalahy ny dada raha tsy mba lamatoa. Eo arabaoro zareo fihina ary tia miarahana be ty. Razana be mivoaka sikara sy manao malabary marina. Salama tompoko. Andraso, retsy voalaniny retsindray niteraka raha manantoanina. Niara ny loza-pifamoivozana kiny nahafatana izy menakavy a.
raha ry zareo sika hiakatra ho any ariva iny ny trahadoza dia izao amin'izao tsy misy mahasahy mandeha fiaratsony izay taranany mbola velona hitandry mbola ry anjoro tokotany ry le mahazotany tondra andry zareo tamin'izany tsy nampiasaina ntsony ary to misy zazakely ie 5 teo ry zareo nisy zaza nisy efa lehibe ary nisy mbola mena vava zato vavy zato reto ny fofombadiny rado zanako faralahy tonga vahiny zahay manao ana daholo nareo tompoko saika adiny bebe zanety mila makeny koa ianao raha fozambe atsika mantsy izy andaotsika mianaka hoeny malaky raha azoko za dia hitetiny tetiaran'reto razana be deaibe reto izay zaza nefa ila hotorany tahotra izao tokoa le hoe fotompitory tsara izay olona irahana ka tsy haiko hoe nitombingo ve asa ahoana lato fiany nahoana ke mipoka velolato tapitra mitady andringa ny afambadindry afambadiko le mbola velona ve aloha zany reo efa lasako razany aza mba mahita lazaina eo kirikala za tsy adalaina lohako azy zany efa ila hitresaka reraka amin'ny merabarazana angandra vaviko tena tsy naposiko akia tena hoe tsy androko izay arivony andro tsy maninona izany aky io atao evatsaina fotsiny hoe fombafomba fotsiny tsy maintsy atao io dia izay fomba tahaka ny fomba rehetra ka fomba sampona be kosa akia taiza tao anatin'ny 10 taona kiny nisy hoe mampirevy razana ohatran'izao amin'io ve ki razana efa mipetraka tsara taria amin'izay misy azy taria mbola fongarana sy kirakiraina indray tena miorina kiny otodohako amin'ny voalohany ihany akio fa rehefa zatra indry dia mandeha ho azy amin'izay ny zavatra rehetra efa nandalo ny toandry izao daholo nkekiny vinanto rehetra tato amin'ity fianakavian'ity dia tena marina ve aloha le hoe ireo ny andeha hitsodrano anay avy eo eny akia sady tenainiko indry ambinina be indry amin'io tsodrano io tena tsy misy laingako amindringa izany raha tany saiko indringa mba mifanananay sy njaka tsy indry nahita ny tsy fahita aty mila mivonina tsara fotsiny saindry dia izay mbola fendoany izao aza kivikivy izany akia indry akiry sainty aza mandamindamindresaka eo fiandohany ahoana koa izao tonga dia tenenao na daholo aky ny zavatra miandry rehetra isy iomanako ka tsy efako tia mitebiteby lavo ity aza mikorobaka amin'izany ho andry tsy misy hamono andry izany aty akory tsy misy koa ny hoe ho atao sorona nato izany raha tsy izany matsy mety efa tsy hitandry velona ohatran'izao tsony indry koa aza manitatra eo ka sady aiza koa mokiny alalako raha tsy efa razana mandehandeha koa ndry io izao topazako maso izao manko ohatry ny razana daholy marina razana veky dia izakafo sy sotro rano ndry koa zato ohatray inona moa ny atao amin'ireo razan'ireo motsy ampisakafoana sy ampisotroana rano ny saindry koa nefa mikorotany eo tsapao raha tsy mino andry omeko lalana nongo mihitsy ary dia andao amin'izay ho no atsy avaratra andao fa misy inona malala inona ary tia mikofokofoka tsy misy atoriana ity lanom-parasy ve sa lanomoka asa mety ianao avy ny lalao sy nampiresaka razana angamba dia mahandry eto anilako mengaly inona ary zany lazainao izany tena tsy mety mahita tory ary rado tena miorory tanteraka ny any anatiko manontolo any inona nefa izao mampatahotra anao eo sa nanofo ratsy manatsafavy ianao izany ry rato sa ahoana
izao iainako izao ka inona indray ary ahoan'ireo razana be dehibe mameno trano sy tokotany ireo raha miara-mitsangana manan-kendantsika moa ireo dia ahoana ianao kosa dia manimba saina amin'izany hanan-kendanao ahoana ary zareo e ianao angana nanao ratsy azy ireo no kendainy ka miany any fiainana loatra nareo ka ekeko hoe samy manana ny fomba ny fahazahoanareo izao kosa tena efa tsy haiko tsony e mingaly mahareta kely moa tsy efako ka vitanao ny androany dia tokony vitanao ny ambony rehetra sy papatanty any ianao e dia zavatra kely tahaka an'izao ve dia tsy ho afinao e dia inona izany le mbola miandry anahy nahoana ary raha tonga dia tsorina izay tena miandry ahy e tsy avelanao hiady saina amin'izany eto fotsiny a tsy misy tokony hampatahotra anao izany tsony ho aho kalma fotsiny ao matrio amin'izay fa reraka izany reraka nampirevirazana ianao koa izany panoy koa ianao e panoy dia panoy mpitongo keliko rato tena tsy tsapanao mihitsy ny fahoriako a miorory fatratra ny saika ataoko ahoana ny andry saina amin'izao dia inona koa ny mbola hiandry ara-pitso nanofy aho hoe nenjehandreo razana be dehibe ireo ary nandositra avy eo ny tevana be ny nanapitra ny lalako dia voatery tsy maintsy nitsambikina hony ay hono mbola razana be dehibe koa ny andry atao ambany tao mety tena matahotra loatra koa ngambaka ohatray ary aiza koa azany ohatrany hoe mangatsika be tsy mirako tamin'izany rato lasa izy rato sady tsy eto ambony fandriana ntsony angeza zany tsy azoko ahoana koa ary izao ny kanjoko ahoana koa ty akanjoko ty tsy le robina mpanjairina amin'ny vodiondry ve ty resy ty toerany ty marina mafy raha tsy aty ampivoan'ny ala aleo za hiala teto fa ho fatifaty foana ty ka oay to razana fotsiny mibahana ny lalako aleo hiverin-dalana ka ary to fenony razana izay ale rehetra aiza reny ale akory lanitra fa saika andeha ho aiza ianao raha avako manatona daholo ry zareo rato ahoana izao ataonareo inona ty fa angah mbola tsy nazavainao azy indray rato ny ataontsika eto aleo zany hitondra ny teny fanazavana ho azy zao ry mingaly tonga eto izay razambe rehetra tonga eto izay anymetsodrano ny fanambadianareo sy rato zanakay misy fombafomba tsy maintsy ataontsika anaka izao alina izao rehefa katroka ny amin'ny 12 alina andrekako dadabe ratsimba ngamo ianao tsy efa le razana maina tary ambonindriana tary lozinona re ty hitany masoko ty razana miteny razana manao malabary oe safotra marina ny olo tiako lozy ty marina eo ampeo ame laza zareo tony koa tena olona manahirana visasaka nefa tia ny alina tsy mety eo raha mihoatra ny amin'ny 12 zay indrindra tsy mety eo raha mihoatra na dia 2 minitra aza mingaly manao avy ianao mingaly io kosa efa mahatsiaro ka mingaly maheno avy ianao mingaly
maheno avy eo andry. Rado izy tsika izany. Mbola ty afonala ty retsika anao ny fombafomba amin'ny fifamofontsika. Rado entomody Rado tsy te hijanona ty efa matsiary ve izy ato e? Efa menomenina be ao nendra velo sy dadaberatsimba. Efa latsaka 10 minitra ngeny amin'ny 12 alina. Saintia ahoana ke? Indry koa miray tsy kombakomba amin'ireo. Tsy naposiko akia. Mba niveriko ny namandrika ina. Inona moa ny eritreretina iraisana tsy kombakomba? Ianao ve efa ho lasa tala sa maninona? Mengaly tsy anjarako velively milasandrian'izany fa anjara ny vadindry. Sady asa mandany andro amin'izany tsony ndry atao fotsiny izay asain'ireo ampanaovana dia milamina mba tsy hanana andritseno anatria amin'ny fianakaviana sy ny razana. Inona ny rarahiako an'izay tsiny ihany razana. Ireo razana mitsangana be ireo no tadiavindry tsodrano ny fanambadianay. Koa raha tsy fanambadiana somby izy tiako. Mengaly, ny vavanao mba fero. Ahita loza eto anitsika. Zao le tena nandehanantsika ty. Fanambadiana ara-pomban-drazana. Arahy tsodrano sy akasitrahany razam-be. Mitony ianao dia ndao tomboka andraraha fa mandeha ny fotoana. Ao, raiso ny tanako. Mengaly nandalo takany zao daholo ange ho amin'ny voninahito iray teo alohandry zava-dehibe ny tsodrano ary tsoroko amindry fa ny azo ao tsy nanenenako mihitsy. Lasa ambiny karena sy ambiny pahasoavana be izay roa kely noho ny fanatanterahana ny fombafomba io. Ka tsy laviko ange hoe ny tsodrano zava-mahery fa tsy hoe izay tsodrano rehetra akory dia ho raisina daholo razana ve akino ataoko hitsodrano ny tokantranoko? Tsy loza sy atamy ve no azonay? Mba aso fieritreretana koa ilay fiainana kia. Tsy izao zavatra tsy misy fotony rehetra izao dia andeha inona fa hitondra voka-tsoa avokoa. Fianakaviana efa mivady-kondana. Efa tena mihoatra ny mety kosa ny vavanao razazavavy jereo amin'izaoko razana hita ny masoko izao efa nitsipaka tary. Indro mijoro eto anoloako dia hoe hitsodrano andray. Raha ianao mandinika moa ve tsy herin'ny maizina ve no mampitsangana an'io? Raha tsy hainao izay ambara dia aza miteny fotsiny dia ampy. Tsy voatery manimbazimba ny fianakaviako toy izany ianao. Dia sahanao ve ry Rato? Mbola tsy nisy nininona vita akory tamintsika dia sahanao no mikasy tanana za tsy mahefa Rato ataovy ireo koa ny fatim-pomban-drazanareo. Mengaly andeha ho aizy ndry iny tambatambazo ry Rato manaiky ny amin'ny fisandohanao tiaka. Aleo andeha tsy ho lasa lavitra akory ny deliverina eo. Miala tsiny aminao ary Rato fa tsy ake kosa ny fanambadiana toy ireny fa ny mbasimbana ny asy ny razana tsotra izao. Tena mifona reto dabe. Mifona ao amin'ny Mengaly ahy. Tsy misy hoe mifona. Rehefa manimbazimba ny razana dia tsy maintsy sasina. Iny enjeo. Izay ihany ary ny farany ty alabe ty. Za koa aneny adaly. Maninona moa ny miazakazaka. Ary zareo azy ohatrany tsy nanenjika akory. Aleo aloha asiako mandeha mora ihany ka. Reraka zany tena maheno feon-javatra zany. Tena feoana fiara zany. Fiara zany any ambadika an'izany. Mety efa ao ambadika kely ao zany ny lalan-tany iny. Aleo asiana zakazaka mandinidinika ihany sendra lasy eo indray izany. Io tokoa hoe ny lalana. Misaotra anao Andriamanitra. Efa akaiky ny fahenoko an'ilay feo. Mahagaga kely fotsiny dia hoe ve ka mbola misy fiara mandeha ihany amin'ity lalana ity rehefa ary mbe ohatran'izao
enganika mba fiara andeha hiakatra izany. Iny tokoa iny, ary taxi brosy mihitsy nge izany. Mazda fotsifotsy, leo tonga dia sakanana. Mirimorimo be koa izany. Asa hitako tia ka tsy hijanona. Ye, mba hoento re, mba miangavy re tompoko. Io fa nijanona ihany. Andehana koa andrangaty. Rehefa tafavoaka tato fotsiny aloha za dia izay ny zava-dehibe. Salama daholo tompoko. Misaotra be dehibe anareo nandray saika hiakatra kely ho any Antananarivo re za afaka mba miaraka aminareo ve Olinona koa ary reto. Tsy misy miteny, tsy misy mivolana fa mivandravandra fotsiny. Iny kosa ka efa mivelomin'ilay sofera ny fiara. Lasao. Tena hoe tsy hahenao natao anaty fiara na dia lalitra misidina aza. Mba olinona reto. Inona moa izany fa dia mifampilongolongy ato fotsiny ko. Amin'io miritarita tsy hoe maika ho aiza. Mety poritra kosa ngamba ilay soferako. Fa mahagaga koa aloha mijery an'ireto olona reto. Ohatriny hoe olona efa hitako izany daholo. Efa hitako nefa dia taiza. Mety ny saiko koa ngamba ny miasa loatra ka ny andro koa alina rahateo. Nefa na dia izany aza tsy mahatoko lolo ny endrika ry zareo. Tsy mety miverina koa ny fitadidiako. Fa aiza ry ny lalan'izany taxi brosy izany? Tao miritarita tsy hoe aiza ny tena direksiony. Dia iny fa nijanona. Aiza ry ty toerany ty? Marina mafy tsy lalana makany Antananarivo ilay nandehananay teo fa ohatra miverina any an-tanàna. Fa ahoana izao ry zareo nahoana tsika no mijanona ato? Inona ny dikan'izao? Tsy miteny tsy mivolana izy mianakavy fa mivandravandra taty amiko daholo fotsiny. Sady mitsiko tsy ravo hafahafa izany daholo. Lozinina rety alora nga hivoakaingana ka. Zay. Voaka ny fiara dia razana be dehibe no manao faribolana amintsena. Ilay tomobilina teo koa lasa tomobilina rava tsy misy kodiarana intsony. Zahay tokoa voatsaroako. Ilay Mazda nitondra an'ireo avy any rado niarany lozam-pifamoivoizana nge izany ilay nitondrana teo Ary ireo avy any maty izany ireo tao anatiny. Enjana izany marina. Iza koa iny manantona iny? Toa ny razany dada Beratsimba. Finitra izay tsisy ny endrany. Asa hitako reka ho tapahandreto razan'reto loha eto anio aho izany vao tena hanampy isa azy ireo atiako. Tsy misy iroka intsony. Inona moa izany fa rehefa tsy maty ny trohan'ilay Monsieur Ansara dia maty ny faty mitsangana fianakavian'ilay fofombadika. Raha matokely miangaly, ainao moa hoe fahotana mafaty no nataonao. Fofona re tompoko. Tsy vita ny fifonana intsony. Tsy zavatra ratsy akory no nikasainay atao aminao. Fomba entina hitsofan'ny rano ny tokantranona resorato zanakay, nefa dia vava ratsy fanambaniana ary fanimbazimbana no nasetrinao an'izany.
eo ary anaraka ny fomba anareo rato mifona efa tara loatry io zareo tonga de batao rato mba mitenena moa toy losanao mitanondrika fotsiny rato asa vela hoentin'ireo re zay noho ny fanebazimana nataonao dia tsy maintsy ampiarana sazy famaizana ianao ary tsy mahazo manambadiny zanaka ihany koa andray efa nanafatrafatra foana nge izay hoe arao fotsiny ho azy ataon'ny olona dia milaminy be dido loatra ndriko dia izao mivokany ela be zany mainka anoloka ny olona raha miposakelo masoandro io le ro ento izy eny amin'ny farimasina ny fotoana hoay ro hitinareo ataonareo inona avelaonareo re zay avelao ary le fato mitsangana be reto ay avelao fa makaty ambavako taholony ratsatananao vonjeo mifona re tompoko mba manana re fohatry ay tokoa moa reto razana tsy misy fombo temitsony tondraka dala fotsiny amin'ny ontra ny mangatsika be ahoana ary ny ataoko mba hahafahako eto le rato amin'io mitazapotsiny tsy azo antenaina aleo ranga hodiko torana any reto dia hita eo indray izay ataony to vehivavy moranotsipaka koa ny andry rato ka batao ary dia asitrika ny amin'ny toerana tokony nisy azy amin'izay entiny reto aizandray ary ela ny ela marina fa zay vao nisy hoe farazana indray no milanja ny velona mangatsika be azany tamin'ile nitobasana rano teo aisa renao sady malalako tena velanao mifirafiraindreto fotsiny veza fofombatonao tsy tsapanao mihitsy ve izao fahoriako izao nahoana loatra re ihany nentinao tatira fantatro meloa fa sao nahazo aty nahoana za koa dia netiny foty tsy nahalalakory an'izay hafaty marina ny tenineny hoe mba fotompitory tsara ihany aloha ny tena ho antondianareo ohatra ny manana tsindrimandry hafahafa ozy izy neny zao na mbola ho tafody any aminao na tsy tsy sanakao mahatra very faty aty atanin'olona aty ao ingeo mivaravarana manarina fasana aleo izy ny andry avelantsika ao 3 andro sy 3 alina izy raha tahany velona somatsara izy dia mbola anjarany zany no velona tapahana kosa nefa ny lelany mba tsy hafahany miteny fanebasimbana ntsony raha sanatsy maty kosa izy dia manatevin-darana n'ireo razana mpianadrara fo azona hiatomanga raha to tsy mitay mifona re tompoko mamela re mifona re way tena tsy nohenoany fa natabony ampasana ary narindry ny varavaram-bato manakatona ny fasana mifona re tompoko azidinato re vonjeo re olona vonjeo tena nidindry sareo atapasana atao marina amin'ny fomba ahoana koa no mbola hafelomako 3 andro sy 3 alina tsy misy rano tsy misy sakafo ato sady tsy misy azavana tsy misy ninina marina mafy tsy hoe lasa dala ato raha ho tafavoakato nefa mbola ho tapahana ihany koa ny lelako
Zany efa tireraka mipopoka ny varavaram-bato io fa tsy misy farany. Tsy misy aina hitsoahana sy anoerana ntsony. Ataoko ahoana koa moa nefa ny alohatra n'ireo razana efa ho firy. Aleo mivavaka ka hivavaka ho an'ny eny sy ny fanahiko aho. Le reniko mahantra tsy mahalala ninninina sady mbola mila fikarakarana be satria tapatongotra. Rehefa ho lava-tsy ho ela ihany nofo te. Aleo ny fiainany lanitra no manina. Sondry izany ry miangaly fa tena hoe raitra no maty. Ahoana rado a nahoana ny tsy miara-mikorana amin'ireo rahalahinao ianao? Eo ianao nitondrika fotsiny. Ekeko hoe tsy raikitra ny fanambadiana sy ny fitsofandrano kasentsika ho atao fa ny famadiana nge mbola mitoy e. Efatry ny maly io e. Tena gaga. Androm-pifaliana nge zao andro zao e. Raha niny miangaly indray tsy mendrika anao sy tsy mendrika ho isan'ny fianakaviantsika ny tovavy iny anaka. Aza manary toky fa mbola any ny anjaranao. Somary radreraka fotsiny ary ny stadelahy. Izay no mahatonga mitokatokana ity. Eny ariko. Fa mba mitsikitsiky koa moa na dia izany azy. Eny reriny eny e. Raha mba fantatrareo matsy ry ny stadapeny ary tsy haiko. Toy ny avy nandevina ilay malala ny foko tokoa noho ny nataonareo. Malahelo mafy azy tiako loatra izy iny. Dia noho izao fombafomba rehetra izao tokoa ve no anakinako ny fitiavako. Resaka fomba no mibaiko ny foko. Tsy rariny loatra ka. Za mihitsy ny tena diso hoe. Olona ny lamina tsara tany amin'isy azy tany no mitaritiko ny jabajabaka taty. Tokony foanana amin'izay koa raha angaty fombafomba ny razany ity a. Efa vanim-taona ny fahiratany izao ve dia mbola asiana an'izany ihany e. Tokony navela hivady ankaralahana fotsiny izay roa. Toa-tsy ho tantoko miaina tsisy anao ry miangaly. Ao fa tsy maintsy hitady hevitra hanafotana ny fankatiavantsika. Ohatray, ary toa nitsangana tampoka teo ty ianao? Hiditra kely any an-trano ary neny. Mivadika tampoka teo koa ilay volonandro. Any ianao dia mba asay vitondrany miadanana bavina ho lamba koa ho tafiako ka za io tena kovitra nefa tsy afa-mihetsikety noho ny fomba. Anareo olombelona zany e. Za efa tsy mare an'izany intsony. Aza manao an'izay omezako eo koa ianao dada. Marina kosa zany ka no. Fa olana ve aminao mitanondro tavety fotsiny? Ka inona ary ny tadiavinao ataoko eo e. Efa avy ny fandahatra adiny 100 tamin'ireo razambe aho. Nirorako fotsiny lany, tsy misy irara indro zareo an'izany hono. Amin'ny apahany nefa misy fahadosoanao ihany izao. Raha nampahafantarinao tsara amin'ny miangaly ny zavatra miandry azy taty dia afaka nandinika sy niomana tsara izy. Mba efa zavatra fantany miandry azy taty. Zao nefa lasa taraiky sanatria ho very fataty ilay zanak'olona. Nefa dia mifitiavana anao no nalarahany anao taty. Ka natahotra ry ary sainy tia. Matahotra sao emidalana izy ka tsy anaiko no ampiakariko vady indray no ifomby io ihany. Ianao nge tsapako hoe tia azy ihany. Tena tiako izy sainy tia. Tsy vitako ny aina tsy misy azy. Raha zany tokoa ny lehibe amin'ny fitiavana ho azy dia azy loazanao midongizina atsony. Ndevonjeo izy. Ka tsy hitako angizy azoko atao e. Ainao ihany no faiza manao an'ireto razambe antsika. Zao ary ka hainao tsara. Aleo nareo apiko. Mahontsy loatra mijery ny fijalianareo.
ka inona ary ny azonao anampiananay e? Sao hiteny hoe hitsoaka? Impossible. Tena possible ka ho tana fady Dadaberatsimba mba ahafahana manakana fivoahanareo ny tanàna. Amin'ny fomba ahoana e? Za ngeka tsy tianao ratsy any Dadabe e? Teo afaka ato ve nareo sa tsy e? Sa ndray ve dia antaniny e? Eny e, lasa ary e, inona ny tokony ataoko? Raha ny resaka reko dia misy antony mahatony tehirizina ny taovan'ireo razana rehefa avy nesorina tao aminy, indrindra fa ny any Dadaberatsimba. Ny tehirizina anaty karazana bokaly izy io, ary raha hitanao misy azy ka arianao anaty rano mandeha ireo taova dia lefy tanteraka ny herin'ilay razana. Raha ny fahafantarako azy dia ao amin'io efitra andrino ihany misy ny taovany. Ao fa tedaviko izay efitra tafidirako ao. Misaotra betsaka ry Cynthia. Tsy misy isaorana re, raha vaviko foana nge miangalina mpanambadiana azy e. Mo tsapako ny amafy mifankatiavanareo. Zao kosa nefa ny tady rado vao manao an'izany rehetra izany ianao dia efa namamamadika ny fianakaviana. Tsy haiko hoe azonao ve ny tiako lazaina? Azoko tsara ka. Tsy tafiditra pasin-drazana, tsy isan'ireo mpandova ny haremben'ny fianakaviana. Mety ho aren'izy ireo tsy ho zanaka mihitsy aza. Fa efa tsy misy vidiny amintsony izany ankehitriny Cynthia. Ary ndehana amin'izay ary vonjeo olo tianao so tara loatra e. Izay mbola misaotra anao foana Cynthia. Velomana amin'ny Mengaly ihany. Mifona ho Cynthia hoe tokony na voasakana n'izao rehetrarehetra izao ihany saingy mbola feno tahotra loatra. Izao vao tena samo mampalahelo loatra amin'ny mahazo ny voninahitra ato anatin'ity fianakaviana ity. Eny ary, izay fa lasa. Fa mino nefa ianao fa tsy ho voasaringotra amin'izao ianao Mirary soanareo arado aza manany amiko dia tia misy valopy rehefa tavavoaka soamatsara nareo vao sokafy. Tonga ihany aty. Efa ty anoloany ty ny fasana nandevenandreo amin'ny Mengaly. Misaotra an'Andriamanitra mba tsy nisy nahita. Miangavy ry Andriamanitra mba ataovy mbola velona ny olo tiako hoe. Engany aho mba tsy ho tara loatra. Tsy maintsy avotako ianao. Enona dia ny fatinao aza sanatria no ateriko any amin'ny reninao. Aiza moa ilay hidi-pasana teo? Ty eto ka. Sofa tsy tsikaritry Dadaberatsimba no nakako azy tao an'nefiny. Andraso arehitra malefaka ny lampy sao isy ahity eo. Retiko totam-bato reto sisa mele sorona dia tafiditra. Zay fa tafiditra. Aiza Mengaly. Maizina tsy fakahitana ny ato. Tena io nitakoko anjoro-pasana io marina izy. Mengaly. Mamanala be ieza nyfatana izany. Mengaly mifoaza. Raha dorotinao ihany ty. Mifoaza mory Mengaly Mifona namelatra sareo anao zao. Mengaly. Rato, ianao tokoa ve io? Rato. Mengaly, velona ihany marina ny olo tiako. Misaotra an'Andriamanitra. Rato ahoana? Maninona ny tena fohy ahy ianao? Efa fantatrao tsy misy miafina aminao. Efa mafy ny zakaiko taloha nampifankatia antsika. Nefa mbola nasainao ny ainan'izao ihany. Mifona aminao ry Mengaly. Tsy mahafoy ianao izany olo tiako anenao hoe. Mifona ao mamela avy ianao.
Misaotra ianao an'Andriamanitra mbola velona ka afaka mamelanao Rado a. Avelako ianao amin'ny tindray mitoraka tiana dia efa saika nanaraka hatramin'ny haiko azy. Satria tiako ianao. Sotroa ty ranoravika azy ty dia ndao andositra tsika. Andositra? Dia ahoana ny fianakavianao? Amelantsika fotsiny amin'izao very zareo. Tsaroanao moa le teniko taminao tamin'izay nitory fitiavana taminao. Hoy aho hoe eo foana n'inona sedra lalovantsika. Ka na inona iseho sy hitranga dia manambatra hery sika hitrehana an'izany. Dia ity, soloy an'ity ny robinao iny. Tsy maintsy mamerina mampanjaitra roby sika fa aza manahy. Misaotra malalako a. Hatray, ary inona koa ny zavatra navoakanao iny? Ataonao inona ny sabatra iny? Anapahako ny fifandraisana rehetra amin'izareo ry Mengaly. Rehefa tapaka ny akikeliko dia tapaka eo koa mahataranaka ry zareo aho. Efa natao zany tamin'ireo olona nanao toetra tsy mendrika na nandika lalàna fa ny foanana taminy mahampandova sy mahataranaka azy. Amin'izay koa tsy afaka manarakaraka amin'izay alehako ry zareo. Dia ho afohinao hatramin'ny fifandraisanao amin'ireo razambeanao noho ny amiko tokoa very Rado? Efa hevitra tapaka ny ary Mengaly. Ary mistakela aloha ianao sao ipitiany raha io. Isa, roa, telo. Rado! Dadaratsimba, ohatry misy zavatra hafa mitranga nge. Raha vao azy daholo ireo razana, tsy mety mijorotsony. Ohatry, dada, ary maninona koa ianao zany? To lasa hafahafa be. I Rado, lasa izy Rado. Tsy haiko re zay nalehany. Nisy nanota fady ny razana ary velo aho. Nisy nanota fady ahoana? Dadaratsimba. Raraka ho azy marina ny nofony rehetra. Andray, mintsana ihany koa volony. Lozinina re ty e. Reraka zany ry Rado a. Erezo rehefa kely angisy dia tafavoaka tsika. Efa eo aloha iny arabe. Tsy vitako tsony ka. Andao andray aloha hipetraka kely. Sady dio kely amin'io rano mandeha io. Mbola misaotra anao foana ry Rado a. Misaotra tsy nanary atany. Zary ny fona aminao namelanao ny ady rery. Saintia marina anie no nanampy antsika nivoaka tany. Hay kosa. Tena misaotra azy raha izany. Nanafatra izy hoe mifona hoana izy raha tsy nanampy anao hatrany am-piandohany. Tena sofa teo izy raha izany. Raha tsy izay navelanao tany a. Tsisy an'izany re. Entako. Oay, misy afatra saintia ho antsika tokoa kay moa ato. Aza sokafana ozy izy raha tsy efa tafavoaka nareo. Fa efa tafavoaka tokoa aloha ve tsika e? So malaky misioko eo nefa mbola tsy tafavoaka ny ala. Efa io aloha io any arabe. Za aza efa mary feona fiara. Ty le taratasy. Eo ry Rado. Inoko marimarina hoe efa tafavoaka nareo matoa mamaky an'ity taratasy ity. Carte bancaire ao anatin'ity valopy ity. Ary efa misoratra ao ambadika ity taratasy ity ny kode. Misy vola aho ahafahanareo manangana fiainam-baovao. Mety ahavitanareo mivoaka ny Madagasikara mihitsy azy. Azonareo atao tsara izany satria hoy ny ody tsy mandika ranomasina. Mila mieritreritra tsara izay ho ataonareo any anefa nareo vao afaka ny makangy.
inoko raha teo fa tsy afaka ny aninona anareo ntsony tataberatsimba. Raha ny amiko indray dia aza mananareo satria lalam-piainana efa ny akeko niaraka tamin'ny zaka zokondrado izao. Izay fa marary soa anareo roa kely ho ambiny zava-manasatra ho arahany zazalahy sy zazavavy. Saintia. Ndray tena misaotra kely Saintia. Tena rahavavy tokoa ndry. Tsy ho voavaliko izao nataondrianay izao. Mivavaka ao andria. Oay, misy fiara-manangasaingy indry miangaly. Aiza? Eny tokoa. Ingane fotsiny mba tsy ho Mazda. Mitsangana malaky ry miangaly a. Ndao ary. Ny farana teo miray trano amin'ny maty. Andiany faharoa nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. Ho velo amin'ny olo-miajany Irina Lanto ary Anjariliva miaraka amin'ny miaja sy Tahina Nantianaina. Tovy razanana mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanatotosa.